atolotry ny radio madagasikara ho anao izao ny toy nyilay tantara mitondra ny lohateny hoe lalana nandalovany, asa soratry Ravorom-bato Olona Lanto Armany. Ireo amelona ny tantara: Daniela, Louise, Niony, Alain, Jacques. Panatotosa: Daniela Andriamady. Lalana nandalovany. Ody ry mamankanto a? Ody e! Roatrany tsy misy olona nge ato zany e. Marary marina tokoa ve de lasany ny dokotera. Nefa to misy feo mamindra manatona farafarana ihany zany ka. Kanto! Fa inona magaganao? Za tonga ty Antananarivo ve? Manahoana aloha ianao e? Manahoana ndry? Afaka mandroso ve aloha e? Mandrosoko? Ianao nge tsy vahiny tsony fa efa tompo tanàny e? Fa ina koa ary ty miafahafy ty? Misaotra kia. Ary manahoana zany mamandrety salama zany? Salama tsara izy ka. Mbola any ambony ihany. Fa iza no nilaza taminao fa marary izy? Niady angandry izy tampy. Ay! Azoko natonga anao nanontany ny fahasalamany neny. Mifampiresaka ianao sy tampy. Fa misy inona ry Kanto a? Tsy tamana de nody lesy a. Sady ny rahalanao tsy miraika amin'ny raharanay akory. Hatramin'izao aza moa tsy misy resaka mihitsy nefa de zany no tena antony nandehanako tany. Fa niady ve ho anareo? Tsy niady zay ka. Lamina tsara. Ina ny sotronao e? Kafe sa dite? Mety daholo ankizy ataondria. Zay voninao fotsiny de fa mety. Fa misy inona mihitsy tany ry Kanto a? Ary ianao koa de tena liana be zany a. Tsy misy ninina sy tany fa za fotsiny te hody de zay. Fa tsy hoe leo araka ny nambaranao teo? Izy aloha ny tena tiana hovanginy, za sa neny. Mahita anao hoe ta de manararaotra miresaka aminaoko. Za sy nenao nge fa mifankahita matetika foana e. Te avy aloha hijanona eo amin'ny fahitanao any resakitsika raha mety. Za nge ry Kanto ny nangataka anao taty e. Fa tsy voatery ho fantatrao avokoa ny marina rehetra ka. Na ho fantatrao eny ihany izy rehefa tonga ny fotoanany e. Tena be mistera mihitsy ianao tika. Taka ny rahalanao ihany. Ny azo moa zany efa tsy miafina tsony fa tena efa mibaribary. Azagaga ianao raha izy fiovanjavatra lehibe ao rina kely ao. Fa mandinona ary raha tonga de ambaranao avy hatrany amiko ny marina rehetra e. Lozanao misafelipelika tahaka n'izany foana. Raha zany eo amin'ny toeranao ry feno a. Mandeha makany Akazobe a de any ianao mba manontany any tampo fa ny atsika ka hijanona eo ka. Fa ho aiza ianao iny e? Zay efa midiny zay neny de io indray aloha nareo miresaka ka. Maninona tsara hoe rendrika? Fa zany lasaiko anao zany bevoka. Tsy zany kosa ngela mifanarahantsika rendrika e. Ianao de tena tsy mitandrina mihitsy ka. Ohatray, tsy mitandrina hoana e. Ianao angina nao ambolitra fa za efa nanday. Fantatrao tsara fa tsy tao anatin'ny fahamatorana tsara tamin'ireny de zaranao koa aza. Fa tsy hainao anga le iran'ny Samuela zay iran'ny ponina sy very hoe zarako azy anao katrikatriny. De apreveko foana ianao de omeko fahafapo. De inona moa zany ny tena tanjonao amin'izany ha? Za kosa aloha tsy manaiky raha velanao fotsiny amin'izao zany a. Tsy maintsy miady ny anjarako a. Fa tsy fantatrao moa fa efan'olona. Amin'ny ampahany fa tsy izy manontolo tompoko. Angana vita soratra tany amin'ny firaisany nareo sa navita mariazy tany am-piangolana? Tsofina fotsiny zany de rava. Tena zanaky ny rainy mihitsy tika.
miteniteny foana. Moramora ty vavanao a, sao de reny dady eo zany ka hitangano zato izy. Sady zany rehetrarehetra zany hainy dady amin'ny manamboatra an'izany. Fa tena hatraiza loatra ny tianao anaparana ny fahefana amiko e, ha? Hatramin'ny fitiavako avy de tediavinao fehezina. Tsy kosa miaraka fehezintsika. Ianao kosa nge mahalala fa tena tianao ay. Ary ianao koa tahaka izany fa za mandaingo eo. Mangina aloha ianao fa mila diniany zany. Tsy azo atao maimaika. Mila misaina tsara fa tsy entiny fihetseham-po fotsiny. Fa za miandrely ianao ritamby a. Tsy tiako zany hoe efa hita be ny kiboko no hiakatra eny ambonin'ny alitara atao mariazy. Ohatray. Fa nga efa tena hany mihitsy zany fisainanao zany. Mora pitenenina nge zany riendrika fa ny manatanteraka azy zavatra mbola mila diniana lalina. Eny ekeko avokoa izay lazainao rehetra. De ahoana ny fandehan'izao anaka? Tena mba tsy nisy fitandremana mihitsy ve teo aminareo na de kely azy indrindra fa ianao? Tena efa nizaka ihany ge ary neny fa biadalana be ny finantony neny. De zao ny zava-misy. Ny akosa aloha neny tsy alako ny zanako a. Zanga miteny aminao hoe alao ny zanako e. Fa milaza fotsiny aho hoe de tena tsy nandra ny fiavitan'ny mariazy akory ve nareo? Neny a. Efa tsy antsonge zao e. Fa hoana? Ifona amineny a. Efa tsy misy ninina azo atao tsony koa. De efa nilazainao an-tamby ary ve zao e? De ahoana ho izy? Ho avy aty hono izy ato ato de aleo mifanatrika izay no resaka an'izany. Tsy tiako atao resaka amin'ny telefona le izy e. Mora marainao ange izy zany e. Fa maninona raha lazaina fa tena resaka maika no atao aminy? Ka tsy maintsy ho avy ne izy rineny. Tsy maintsy ho avy izy de aleo iandro amin'ny fahatongavany. Io nge efa hita foana e. Tena mifona neny a. Mifona fa nandatsaka ny voninahitra. Tsy efa nananatra anao impiry moa. Ianao ny be dido. Vao vita ny vodiondry de ny anaraka azy no mahamaika. Raha sanatria moa izy ka tsy apakatra anao de inona no ataonao? Tsy misy an'izany rineny a. Tsy maintsy mivady zay. Efa hitan'izao ve fa bevoka de ho avelany amin'izao? De mihevitra zany ianao fa mifisian'io zaza io nampijanona azy? Neny a. Na tsy ny zaza aza. Efa vita vodiondry zay. Vina nefa mampananao amin'izany e. Maditra ianao anaka, zay no azoko ambara. Aleo iandro ny fahatongavan'ny vadinao aloha zany de vita zao lazainy. Fa inona ary ty kivikivy ty? Ny olana neny tsy maintsy ahitantsika vahaolana foana. Zany neny a? Rahampitso no anarahanao ny toyny ny tantara mitondra ny lohateny hoe lalana nandalovany. Asa soratry Ravorom-bato Ony Lanto Armany. Ireo mpamelona ny tantara: Daniela, Louise, Niony, Alain, Jacques. Mpanatotosa: Daniela Andriamady. Lalana nandalovany.